nandray ny ambassadeur-ny Japon miasa simony eto Madagasikara Andriamato Ishiro Ogasawara ihany koa ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Andriamato Tazafy Armand mazava ho azy zany fa dia ny fanamafisana ny fiarah-miasa misy eo amin'ny firenena rotonta ihany koa no noresahana tao anatin'izany fotoana izany. Ny fampiroboroboana ny sehatra ny indostria eto Madagasikara ahafahana miatrika fifaninanana iraisam-pirenena. Io no tena niopana ny fitsidiana nataon'ny ambassadeur-ny Japon miasa eto Madagasikara Ishiro Ogasawara niaraka tamin'ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Tazafy Armand io maraina io. Mila fanamboarana sy fananana foto-drafitrasa matanjaka sy tsara entina ampandrosoana ity sehatra ity izay iarahan'ny Japon amin'ny alalan'ireo tetikasa maro ataony eto Madagasikara izany. Programme anasa iarahan'ny Japon ny fanjakana japonais eto amintsika Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ilay voatanisany teo fotsiny dia zava-dehibe ohatra ny hoan'ny dirany zareo amin'ny fanaovana ny pôro automatave izay azo lazaina fa tsy misy industrialisation vanina raha tsy misy infrastructure raha tsy tsara ny infrastructure eto amintsika izany hoe raha hiditra amina domaine industrialisation tsika dia ankoatran'ny famoronana asa sy fitondrana valeur ajoutée ho an'ny vokatra anankiray dia tsy ho compétitif foana koa tsika raha tsy misy ny infrastructure toy ny pôro nolazay teo automatave izay hanamora ny frais de transport moa zany no tena isy raha vita tsara amin'ny pôro ka dia ho compétitif ny etantsika ahondrana ho an'ny ivelany. Araka izany dia manohy ny tetikasa efa nataon'ny Japonais ary mizara ny traikifany ihany koa amin'ny alalan'ireo tetikasa sy fanohanana tetikasa maro raha nambaran'ny ambassadeur-ny Japon miasa eto Madagasikara.